Alleluia, alleluia. Fifaliana be indray no iarahana amintsika rehetra ao anatin'izao fandarana izao. Faly no miarahaba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manona ny fiadanan'ny tompo amintsika rehetra tsirairay avy izay tokantrano izay manaraka an'izao fandarana izao. Mba te-hanontany kely aho hoe maheno ve tsika? Maheno tsara ve ianareo? Mety tsara ve ny son? Izay izao no mba tiako confirmena kely andraisa confirmation avy any aminareo. Maheno tsara ve ianareo azafady? Faly fa maheno tsara tsika araka ny fotoana ny fanomezana omaly dia androany tsika hiditra ao anatin'ny vavaka anankiray, vavaka matanjaka be anankiray, vavaka hamerenantsika ny kilitany fiainantsika ireo anjara voatendry rehetra izay tokony antsika nangalarin'ny fahavalo, satria nianatra mahakasika an'izay tsika omaly nijery hoe ahoana ireo fomba ahafantarana fa nisy nangalatra na nisy nindrana ny kintana sy ny anjara voatendry izay tokony ho an'ny olona anankiray. Dia hanao vavaka momba an'izay tsika ao anatin'ny resadresaka manomboka dia angatahako hizara arak'izay azo ataony amin'ny olona manodidina, zarao ny mpandarana fa hiditra ao anatin'izay vavaka matanjaka izay tsika androany. Ary amin'ny anaran'i Jesosy sy noho ny fahefana izay nomena dia miteny androany fa raha tena vonona ianao ny anaraka an'ity vavaka ity, raha tena vonona ianao ny hanetritreeraka hivavaka araka ny tenin'Andriamanitra dia izao tsy avelako ianao raha tsy tahina androany, tsy avelako ianao amin'ny anaran'i Jesosy raha tsy mandray amin'ny anjara voatendrinao, miverina amin'ny loha ny fiainanao amin'ny anaran'i Jesosy. Satria ny fahafantarako dia izao hoe ny Andriamanitra ivavahako dia Andriamanitra mpamerina andrarana izay tokony ho antsika. Ny Andriamanitra izay ivavahana dia Andriamanitra azo antsoina amin'ny andro mahoro, ary Andriamanitra ivavahantsika dia Andriamanitra manome voninahitra antsika. Rehefa tena miantso azy amin'ny fotsika, izay mahatonga manentana anao androany andaontsika hivavaka, andaontsika hiditra ao anatiny vavaka matanjaka mba ahafahantsika mandrombaka, ahafahantsika maka, ahafahantsika mirécupérer an'ireny zavatra izay efa tokony ho antsika ireny, satria araka ny zavatra izay nianarantsika omaly
dia ireo fangalarana ireo fanodikodinan'ny olona ny anjara voatendry sy ny hita fiainan'ny olona anankiray no mahatonga ny fiainan'ilay olona tsy tafarina mihitsy, mahatonga ny olona anankiray ohatra ny hoe iodikodina, ohatra ny hoe lany andro, ohatra ny tsy tokony tenany, ohatra ny olona tsy manana tanjona, ohatra ny olona verivery saina, nefa ny fotoana dia tena mandeha. Ary raha misy ny zavatra anankiray tena tiany fahavalo indrindra dia ny mangalatra ny fotoanantsika, ahatonga antsika ho lany andro, lany fotoana, nefa ny fotoana izay lany dia tsisy miverina intsony ny havana. Dia izay mahatonga antsika hoe mila tena misisika antsika, mila tsy manaiky intsony tsika miendrika fandrebirebena rehetra satria ireny no nahafahan'ny fahavalo namotika antsika. Mety mieritreritra angambany ianao hoe tena ny fiainako tena efa potika, ny fiainako efa rava, ny fiainako tena mahakivy azy, tsisy tokotany intsony. Mino aloha fa raha hoanina ho antsika izay manaraka mivantana, efa nanaraka ny fandaharana, efa nanomboka fotoana elaela izay, efa mahabedabera ny fijoroana vavolombelona, mety tsy tena ao anatin'izay intsony ny sehatra misy anao, fa ianao kosa manaiky hoe misy zavatra tena tokony mbola hiova, misy zavatra tena hoe tsy azo ekena, mbola misy ainanao indraindray, ary dia fotoana mety izao mila angotantsika an'ireny. Fa ny tena tiako tenenina dia izao hoe ny olana tsy ny fiainantsika, tsy ny fiainantsika izany ny tena potika, tsy any ny tena olana, tsy ny fiainantsika bloqué, tsy ny valom-bavaka tsy mandeha, tsy any izany ny tena olana rehefa dinihana ilay izy fa izao ny fiainam-bavakantsika no potika, ny fiainam-bavakantsika bloqué. Dia rehefa ny fiainam-bavakantsika, ny fiainam-panahintsika no lasa kitotoa, no lasa potika, no lasa bloqué, dia lasa potika daholo ny ambiny rehetrarehetra. Satria ny tenin'Andriamanitra dia miteny hoe arakaraka ny hitahiana ny ara-panahintsika no hitahiana ny ara-nofontsika, dia tsy hifamadika mihitsy izany. Izay mahatonga manentana antsika foana, mampianatra antsika foana, hahatonga antsika tena hoe hanana hetaheta tena hitady an'Andriamanitra, tena hoe hanana hetaheta, tena hoe hanao sitrapon'Andriamanitra. Fa hoy izy ny tenin'Andriamanitra hoe katsaho ny fanjakan'Andriamanitra sy ny famarinany dia hanampy anao ny zavatra rehetra. Androany dia bazentsika, izany hoe fitiantsika ao anatin'ny verse andalan-tsoratra masina anankiray mitondrantsika n'izao fotoanantsika izao. Hoy izy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny tantara faharoa toko fafito andiny faefatra ambin'ny folo hoe raha ny olona izay natsoina tamin'ny anarako hoy izy no ho avy ka hanetry tena sy hivavaka hoy izy, hitady ny tavako dia hiala amin'ny ratsy fanahy, dia hiaino any an-danitra hoy izy ka mela ny elony rehetra ary hanasitrana ny tany. Mino fa vonona ianao androany, vonona ianao androany hiditra ao anatin'izay programa izay satria izay no tian'Andriamanitra, izay ny sitrapon'Andriamanitra. Ninona zavatra misy eo amin'ny fiainanao androany, aoka hitsahatra ny tabataba rehetra, fa aoka tena hifantoka zasy ianao androany, tena hitady ny tavan'Andriamanitra, tena hivavaka isika androany, ary tsy hamelo isika, tahaka an'izay nataon'i Jakoba hoe tsy hambelako ianao raha tsy mitaha androany. Aza manaiky ianao, aza mamela raha tsy miverina amin'ny laoniny ny famirapiratavony atr'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao, raha tsy miverina amin'ny laoniny ny fahazavany kintana sy ny masoandro-piainanao, raha tsy miverina amin'ny laoniny ireo anjara voatendry rehetra izay tokony ho anao. Satria olona natsoin'Andriamanitra hitondra avy ny anarany ianao, olona novidian'Andriamanitra ho fiderana ny anarany ianao, dia mila mandray an'izay toeram-boninahitra izay nomen'Andriamanitra anao izay ianao manomboka androany. Izay no ila maka toerana andaontsika hiditra ao anatin'izay vavaka izay. Raha eo misaotra anao izay misaotra anao izay dia manome voninahitra anao indray izay Andriamanitra indray satria Andriamanitra lehibe ianao, Andriamanitra tsara ianao, miondrika eto anaty ianao tompony aminay manontolo indray. Amin'izao alina izao tsy fantatro Jesosy hoe aiza ny toerana misy ny tsirairay izay manaraka an'izao fandaharana izao, fa ny azoko antoka kosa dia hitanao, ny masinao mitsinjo ny tsirairay avy amin'izao fotoana izao. Aoka ianao fanamasina ny kasika ny fony tsirairay avy, mafana tena hoe manantona anao, hivavaka eto anaty ianao araka ny fanahy sy ny famarinanao,
amin'izao fotoana izao. Mila ny fanatrianao zay. Mila ny herinao indray zay hitarika anay androany. Miankohaka eto anatrianao zay Andriamanitra ao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao. Manamasina anao indray zay. Manatrika ny dera, ny haja, ny saotra satria raha mbola toy izao izay tsirairay avy reto Andriamanitra. Noho ny fahasoavanao sy ny famindramponao. Mbola noho ny herin'ny fitiavanao, mbola mampijoro anay tsy mangozoro. Mandrak'androany. Dia isaoranay ny anaranao zany. Misaotra ny amin'ny fotoana izay mbola hahafahanay. Mifampizara, mifampivavaka eto indray. Amin'izao fotoana izao. Mangataka izay tompo ny ranao andrakotra nisatokantrano. Mangataka izay Jesosy ny ranao anadio sy anamasina. Anay tsirairay avy n'aiza n'aiza toerana misy anay. Mangataka ny ranao anadio ny abakabaky ny lanitra tandrify nisatokantrano. Misy anay tsirairay avy. Iretablir ny connexion anay amin'ny lanitra indray amin'izao fotoana izao. Ny ranao Jesosy Kristy. Amotika sy andravo. Ndreo karazana fanapitroka hery. Pitroka ra, pitroka vavaka rehetra amin'izao fotoana izao. Ka Jesosy ny fanamasinao hiasa fenao tsy anatinay. Ny Jesosy fanamasinao hiasa amiko izay mpanomponao. Ho ampiasainao hiasa amin'izany feo izany. Ny Jesosy fanamasinao hampahita fitianay indray. Ny Jesosy fanamasinao hanavaka anay tsirairay avy indray. Ny Jesosy fanamasinao Andriamanitra mitarika anay amin'ny fahazavan-tsaina sy amin'ny fahalalana indray androany. Ka mba ho araka ny sitraponao ny zavatra rehetra izay ataonay eto androany. Amin'ny anaranao Jesosy nangatanay azany. Fa manantona anao izay Andriamanitra. Eto anoloana seza ny famindramponao. Noho ny fahasoavanao, noho ny amin'ny Jesosy Kristy. Mangataka ny famindramponao izay. Ny amin'ny fahotanay rehetra Jesosy. Manomboka hifonay daholo ny havana. Ireo zavatra rehetra tsapara hoe tsy mapa. En règle anao eo anatrian'Andriamanitra. Ireo fampetipetena rehetra. Ireo karazana toe-po rehetra. Jesosy hifonanay eto anatrianao rehetra. Hitanao ny alahelo any anatinay tsirairay avy. Hitanao ireo karazana fahatezerana miafina. Miezaka mifaly, miezaka mitsiky nefa any anatiny any. Tena lotika, tena maratra. Hitanao reny Jesosy. Mamindrafo aminay Andriamanitra. Ny amin'ireo karazana loto-po rehetra. Ny amin'ireo karazana fankalana rehetra. Ny amin'ireo karazana fitsaratsarana rehetra. Ny amin'ny fialona. Mamindrafo Jesosy ny amin'ny ditra amin'ny fonay. Ny endrika fiavina vona. Ny endrika fireharehana rehetra. Mahatonga anay ziriziry. Anamartena. Tsy anaiky diso mihitsy. Mamindrafo Jesosy. Ny amin'ny fitiavatena. Mamindrafo Jesosy. Ny amin'ireo karazana tandrevaka. Ny amin'ireo karazana kitoto. Ny amin'ireo karazana favarim-barianana rehetra. Mahatonga anay. Mamevana ho amin'ny fahavalo. Isan'andro, isan'ora, isan'minitra. Ny fahavalo mamotika anay. Miaritory, mifofo, mitandrina tsara ny zavatra tokoa. Tsy manao atsirambina kanefa izay Andriamanitra. Dia mifikitra fotsiny amin'izany hoe alehibe ny famindramponao sy ny fahasoavanao zany. Dia manao kitotoa ny fiainam-panahinay. Mamindrafo aminay Jesosy. Mamindrafo amin'ny fahalemena rehetra. Mamindrafo amin'ny tsy fahalalana. Satria dia tena marina mihitsy ny tena hoe ringana mihitsy izay. No tsy fisiany fahalalana. No tsy fampiny fahalalana. Mamindrafo aminay Andriamanitra. Ny amin'ireo karazana fieritreretana maty rehetra. Ny amin'ny fisaintsaina ratsy rehetra. Ny tsy fahaizanay mifehy. Ny eritreritray. Mahatonga ny fisainanay mandeha lavitra. Mamorona sain-dratsy. Mandrangy tena foana. Miapanga olona amin'ny zavatra tsy marina. Manota tsy anatin'ny fonay aty. No fieritreretra ratsy, no fieritreretra tsy voafehy. Mamindrafo aminay ianao Jesosy. Mamindrafo aminay Andriamanitra. Ny amin'ireo karazana activité spirituelle rehetra. Izay andraisanay anjara. Mety consciemment zany, mety inconsciemment zany. Ninona ireo zavatra rehetra izay ataonay Jesosy. Any amin'ny tontolo ara-panahy anatin'ny nofona ihany. Mety mandoto anay, mampetipetina anay. Manokatra varavarana ao fahavalo eo amin'ny tenanay. Eo amin'ny fiainanay mamindrafo Jesosy. Mamindrafo ny amin'ny teniteny foana rehetra izay teneninay. Mamindrafo ny amin'ny fomba mampanao rehetra. Ny amin'ireo karazana fanontotsampy. Ny amin'ireo karazana
fiarana amin'ireny olona mandeha any amin'ny fanompotsapy ireny mety tsy manao zay fa ozy izy ianao hoe tsy ny manao ihany fa ny mankasitraka ihany koa. Mamindrafo Jesosy androany aho, mamindrafo aminay ianao ny amin'ireo androny tsy fahalalana rehetra, mamindrafo aminay ianao ny amin'ireo antony rehetra natonga ny olona anameloko anay, hitsaratsara anay, ankahala anay. Mety misy olona manana alahelo aminay Jesosy, mety fantatray mety tsy fantatray ny antony. Androany mamindrafo aminay ianao, mamindrafo aminay ianao Jehovah Andriamanitra rainay, ninona fahotanay, ninona fahadisoanay. Zary afana tena miteny ianao androany, raha tena te ho afaka ianao dia tena mila mitsotra ianao eo anaty an'Andriamanitra, satria izay mitsotra ka mahafoy mahazo famindrafo. Raha mahatsapa ianao olona tena mbola voafatotra ho fijangajangana, raha mahatsapa ianao tena olona mbola voafatotra ho fijejejona, ny amin'ny freariana, ny amin'ireo karazany fitondran-tena maloto, ny amin'ny tsy fahamarinana, ny alatsalatra madinidinika, ny fitiavan-tena, tsory eo anaty an'Andriamanitra izany androany. Tena hibebao eo anaty an'Andriamanitra izany androany. Fa zaho miteny ianao, fanahy ny mamatotra anao ao anatin'ireny dia feheziny ao anatin'ireny fahazaran-dratsy ireny ianao, ahafahany mangalatra ny anjara voatendrina. Taddio nefa fotsiny ten'Andriamanitra hoe raha ny zanaka no manafaka dia ho afaka tokoa ianareo. Androany tena tsory io zavatra tena efa tsapanao hoe tena tsy tianao io, hitoetra tena tsapanao hoe tena tsy tianao, manavesatra anao, efa tenen'olona anao fa nefa ny tena tsapanao hoe mbola sahirana ianao mialana. Androany ifonay eo anatrehany Jesosy io, tena tsory eo anatrehany Jesosy, mamindrafo Jesosy ny amin'ny fitondran-tena maloto, ny amin'ny fijangajangana, ny amin'ny fahavetavetana isan-karazana, ny amin'ireo fomba mampanao eo anivon'ny fiainam-panambadiana, eo anivon'ny tokantrano, tsisy fahamasinana. Mamindrafo Jesosy, mamindrafo aminay ianao ny amin'ireo karazana fahotana rehetra. Mamindrafo ianao Jesosy, ninina mampetipetina anay, ninina tsy mahatanteraka anay Jesosy, mamindrafo ianao. Mamindrafo Jesosy ny amin'ireo karazana naman-dratsy rehetra izay mitondra anay amin'ny fitondran-tena tsy motona, mitondra anay amin'ny amin'ny lalana faleam-panota, ireo karazana fifandraisana ratsy rehetra izay mampetipetina ny fanahinay. Mahatonga anay Jesosy ho varim-bariana, mahatonga anay ho lanilany fotoana amin'ny zavatra tsisy dikany, amin'ireny karazana fausse fierté, reny karazana futilité, reny karazana resabe, resapona tsisy dikany reny. Mamindrafo Jesosy, mamindrafo ianao androany, ifonanay eto anatrehanao ireo fahotany ray aman-drenina ihany koa. Raha anisan'ny tsapanao ny ray aman-dreninao fa olona nanana raharaha tamin'ireny asana fanompotsapy ireny, na ny razam-beanao, na ny olona teo amin'ny fianakavianao, ifonay izany androany, ifonay izany androany. Fa reny olona reny ry havana no anisany manolotra antsika eo am-pelantanan'ny Satana. Reny olona reny no anisany manakalo ny anjara masoandrotsika, nikita ny fiainantsika ny anjara voatendritsika, mivarotra ny fahasoavana tokony antsika eo am-pelantanan'ny Satana ho an'ny tombotsoan'ny tenany. Androany Jesosy ifonana eto anatrehanao reny, mamindrafo ianao androany. Jehovah Tompo maro amin'ny anarany Jesosy mifona eto anatrehanao izay, ny amin'ireo asana fanompotsapy, ny amin'ireo karazana fahotandreo ray aman-drenay, ny amin'ireo fomba mampanao rehetra Jesosy, ny amin'ireo fifanarana, ny amin'ireo fifanakalozana, ny amin'ireo karazana varotra izay nataon'ireny razambe sy ny ray aman-drenay ireny tao anatin'ireny sehatrany fanompotsapy ireny, ireo fifanarana rehetra izay natao anatrehan'ny Satana sy ny mpanompony rehetra. Ka misy fiantraikany aty aminay. Mamindrafo Jesosy androany, manatona anao izay ary miondrika eto anatrehanao. Te ho afaka izay Jesosy, te ho afaka eo am-pelantanan'ny Satana izay, tena te ho afaka ny amin'ireo fangenjara sy hery mamatotra anay rehetra izay androany. Ozy izy ny teninao hoe raha ianao zanaka no manafaka dia afaka tokoa izay. Noho ny amin'ny ranao Jesosy dia mahatoky izay androany.
mbola afaka manafaka anenao, mbola afaka manangana ny andrenao, mbola afaka manadio any andrenao. Androany amin'ny anaranao Jesosy, raisina indray zany ranao zany anadio anay, raisina indray ny ranao anafaka any amin'ny tsy famarinana rehetra, raisina ny ranao Jesosy amotika sy azavan'ireo karazana asa maizina rehetra zay mangejageja anay amin'ny anaran Jesosy Kristy avy Nazareta. Raisina ny ranao Jesosy androany, anafaka ireo karazana fampetipetenana amin'ny anaranao Jesosy ny angatahako an'izany, amin'ny anaranao Jesosy ny angatahako an'izany. Aoka ny ranao anadio, aoka ny ranao amotika ireo karazana zavatra rehetra izay napetrapetraky ny favalo any anatina ihany, any anatin'ny tenana ihany, any anaty lalon'ny fanahana ihany, any anatiny fieritreretana ihany, any anatin'ny saina ihany, ireo karazana mode de connexion rehetra Jesosy zay napetrapetraky ny favalo aty amin'ny tenana ihany, na tamin'ny alalan'ireny sakafo nohanina ireny zany, na tamin'ny alalan'ireny firaisana ara-nofo sy fifampikasokasoana, tamin'ny alalan'ny zavatra zay nifampindramana, ny fanaovana, na tamin'ny alalan'ireo nofy. Androany Jesosy ifonana eto anaty ianao reny, poteo reny androany. Aoka ny ranao Jesosy manomboka mafy an'ireny, alongotra an'ireny any amin'ireo olona ireo Jesosy. Mety misy olona maro misy zavatra mandehandeha any anatin'ny kibony any anatin'ireo olona ireo. Mety misy zavatra mitepitepo any anatiny fitaovam-pananany any, mety misy zavatra napetraky ny favalo any, mitondra sakana, mitondra retina, mitondra zavatra fafa eo amin'ny fiainany. Androany manonona ny ranao mamotika sy mandrava an'ireny ireo karazana mode de connexion rehetra napetraky sakana fiainany ny tsirairay avy ireo. Mety ao amin'ny tokantrano misy azy io zany, mety any anatin'ireny fanaka reny zany, any anatin'ny armoarany. Manonona ny ranao miasa feno amin'izao fotoana izao, mamoto misy tokantrano, mamotika sy mandrava asa maizina rehetra amin'ny anaran Jesosy ny angatahako an'izany. Aoka ny ranao Jesosy anadio anay amin'izao fotoana izao, aoka ny ranao anavao anay indray, aoka ny ranao anavao anay manomboka ny etapin-doka hatrany am-paladia. Avozo ny tovanay, avozo ny taolana ny tsoka, nofo sy ny ozatra ny ranay sy ny lalan-dranay. Avozo Jesosy ny fonay androany. Dia aoka ny hery fanamasinao hiasa ty anatinay indray, aoka ny hery fanamasinao hidina ty anatinay indray. Anavao anay indray amin'izao fotoana izao, ampahery anay indray amin'izao fotoana izao. Tonga ilay tena ho zanak'Andriamanitra, omeo ny herinao indray izay Andriamanitra ho androany. Satria tena miverina aminao izay, tena mila anao izay, mila ny herinao indray izay Jesosy androany. Andehana niaraka ny sitraponao, andraisanay indray ny kintany fiainanay, ny anjara voately rehetra izay fanomaninao anay. Favery tao anatiny kitoto tao anatin'ny androny sy fahalalana. Ianao no Andriamanitra manome hery avory areny, ianao no Andriamanitra mamendrary ny rehetra tokony ho anay androany Jehova Tompomaty. Aoka ny eritsotra ho fanamasinao hiasa ty anatinay tsirairay avy indray. Anavao anay amin'izao fotoana izao, amin'ny anaranao Jesosy ny angatanay an'izany, amin'ny anaranao Jesosy mamotika sy mandrava an'ireo karazana fifanarahana rehetra koa izay amin'izao fotoana izao. Ninona ireo fifanarahana rehetra izay natao mahakasika anay, mety mahakasika anay na nikolaka na mivatana, na nizahay na ny taranakay tsirairay avy amin'ny anaranao Jesosy. Tapaka ireny fifanarahana ireny, lavina amin'ny anaran Jesosy ireny, tsy ambinina, tsy anakely, tsy anapahefana, tsy ananjara aminay intsony manomboka androany. Efa lasa ny zavatra taloha, efa lasa ny zavatra taloha, indro efa tonga vaovao ny zavatra rehetra amin'izao fotoana izao, amin'ny anaran Jesosy Kristy avy Nazareta. Noho izany rava daholo, ninona Jesosy fomba netiny ireo mpianakavinay, ny fianakavianay, ny razambenay, ny ray aman-drenay, nentina nanolorana anay teo am-pelakana Satana, ireo karazana sorcellerie familiale rehetra izay nentina namarotana anay, nanakalozana ny anjara voatendrinay, nikitra ny fiainanay. Tonoko fafono zany androany, ravo zany androany, miverina tahaka ny tsy misy ireny fifanarahana ireny. Manomboka amin'izao sy ny minitra izay tenenako izao,
amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta, avitsoro daholo momba an'ireto olona rehetra, avitsoro daholo momba an'ireto olona rehetra, ninona zavatra rehetra mahakasika an'ireto olona rehetra, giazanareo, fehezinareo, afempenareo, ampiasainareo ny ambadikana, mondritra amin'ny anaran'i Jesosy, miverina amin'ny laona zany androany, miverina amin'ny laona zany amin'izao fotoana izao, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Ny fiainam-pitiavana, ny fahasalamana, ny asa fidiram-bola, ny toe-karenan'ireto olona rehetra, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Ninona ireo zavatra rehetra, ireo toe-javatra rehetra aforonareo, hitondra fangatsiatsiarana, hitondra fampiterana, faravana, fiemorana, fiainam-panand'ireto olona rehetra, androany Tomoko, manomboka miongotra zany, miongotra daholo ny herim-vesatra rehetra, miongotra ireny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Ireo tanan'ny mpanompo sampy rehetra, ireo tanana mpamosavy rehetra, izay miezaka miazona ny etoile sy ny destiny an'ireto olona rehetra, ireo tanana mpangalatra rehetra, mandridy amin'ny anaran'i Jesosy, mamotsitra ireo manomboka izao, avitsoro ireto olona rehetra, avitsoro izay rehetra mahakasika anay tsirairay amin'ny anaran'i Jesosy. Jehovah Tompo maro miantso ny sabatra ao, ny sabatra ao izay voasoratra ao amin'ny Isaia 7:20, izay mafy sady lehibe ny mahery. Izany sabatra ao izany androany Tonoko, mikapa ny sandriny ratsy fanahy, manapatapaka ny sandriny ratsy fanahy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Nazareta. Aoka ny sabatra ao anapatapaka ireo sandriny ratsy fanahy rehetra, aoka ny sabatra ao andringana ireo ratsy fanahy, ireo mpangalatra rehetra, araka ny teniny ao amin'ny lalàn'i Mosesy. Ny mpangalatra rehefa tratra izy ianao dia tsy maintsy mamerina avy efa teny. Androany amin'ny anaran'i Jesosy, avereny izay rehetra mahakasika anay, avereny izay rehetra mahakasika anay amin'ny anaran'i Jesosy. Za ry havana tena manoteny anao ary tena mampianatra anao rehefa mivavaka ianao aza manao mivavaka bonaika be izany fotsiny. Aza manao hoe mivavaka dia malemy fanahy izany fotsiny. Ao anatin'ny combat spirituel, tsy mila mitsitsitsitsy ny ratsy fanahy izany ianao. Ireo olona rehetra tsy matory andro manalina, malozina anao, manao fomba rehetra mitena sy andravana fiainanao. Tant que mbola tsy mi-se sentir menacé ireo olona ireo, dia tsy avelany tranquille zany ianao. Tsy mamelanao tranquille zany mihitsy indreo, tant qu'ils ne se sentent pas menacés. Fa rehefa tena manao vavaka mahery ianao, manao vavaka ohatr'izany ianao, manozongozona azy zany, manomboka matahotra izy ary amelanao izy. Tsy kitikitika anao zany intsony izy, satria fantany hoe tena olona tsy azo rebirebena zany intsony ianao. Mila mandray lery mazanak'Andriamanitra ianao. Tsaroa fa fanahy mahery ny ao anatinao fa tsy fanahy ozy. Ary fanjakana tsy azo ampinoana ny ao anatinao, fa ny tsy fahafantaranao ny marina sy fandraisanao ny toeranao mahazanak'Andriamanitra anao, adinao ny toerana misy anao, mahatonga ny fahavalinao nahazo valy, mahatonga ny fahavalinao afaka ny soavaly anao, afaka nanandevinao. Fa androany amin'ny anaran'i Jesosy, mila lavinao zany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta, tapaka daholo ireo karazana fatotra, ireo karazana gadra, ninona fomba nentina na matorana ny tsirairay avy ireo, tapaka izany androany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Ireo karazana zioga rehetra izay nentina nanandavozana anay amin'ny anaran'i Jesosy, tapaka daholo ireo karazana joug de servitude rehetrarehetra izay nentina nanamatorana anay tsirairay avy amin'ny fahazarany ratsy, ny amin'ny toetra ratsy, ny amin'ireo karazana gentillesse exagérée izay entinareo mi-exploiter anay, ny amin'ireo karazana distraction, ny amin'ireo karazana négligence, ny amin'ireo karazana procrastination rehetrarehetra, mahatonga anay donana ampona, mahatonga anay hovarim-barina, ninona ireo karazana fomba rehetra nentinareo namatotra anay nandritran'izay taona lasa rehetra izay. Androany Tonoko, tapaka izany, mivady daholo mifatotra amin'ny anaran'i Jesosy, tapaka daholo ireny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta, mandidy an'ireo karazana fonja rehetra, ireo karazana fonja rehetra, ireo karazana toerana izay nanagadrana anay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Manomboka mamotsitra aminay daholo nareo, mamotsitra aminay nareo, mamotsitra anay izay rehetra mahakasika anay nareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Zay Jesosy mangataka manomboka androany amin'ny anaranao noho ny amin'ny herinao, tononona amin'ny anaranao Jesosy, tapao daholo Jesosy ireo karazana relation d'exploitation rehetra, ireo karazana fifandraisana rehetra izay mitsetitra anay, manararoatra anay noho ny fahatsoram-ponay, noho ny tsy fahalalanay hatramin'izay. Mety misy amin'ireny olona ireny izay mieritreritra hoe tena namana akaiky, nefa l'olona mi-exploiter anay fotsiny, mampiasa anay fotsiny,
manaboto anay fotsiny zay mieritreritra hoe fianakaviana nefa n'olona tena ampiasainy satana hitsetsitra anay andany fotoana anay zay mieritreritra hoe olona mahafinaritra nefa n'olona mitroka ny herinay manome karazana fausse occupation anay tsy ahafanay tena mandray ny anjara voatendrinay ao anaty ianao androany Jesosy afao amin'ireny olo reny zay afao amin'ireny karazana fandrika reny zay esory ireo karazana toe-javatra rehetra zay mitondra tabataba eo fiainanay ireo karazana resa be tsisy fotony ireo karazana faux projet ireo karazana faux conseiller rehetrarehetra manodidina anay mody manoro hevitra nefa manoro voana manao zay andetika anay sory daholo reny Jesosy ireo karazana ady sy korotana tabataba ireo feo rehetra zay enainy anatin'ny sainay mitabataba tsy anananay fitsarana tsy afanay mandre ny feonao tsy afanay mahafantatra marina zay tena sitraponao amin'ny fiainanay androany Jesosy esory amin'ny fiainanay reny aoka hitsaratra ny tabataba rehetra aoka hitsaratra ny korotana rehetra aoka hitsaratra ireo karazana feo rehetra nianaranao Jesosy nangatahako an'izay manomboka androany Jesosy omeo fahendreny zay omeo fitsarany zay tario zay faramasiny isan'andro andiny tena ny amin'ny fiainanay andiny tena ny amin'ny hoavinay amantatra ny hoe inona ny tena misy ao anay inona ny tena tianao ho ataonay afanay mamevonaitranao androany Jesosy nininareo karazana toe-javatra misy rehetra ireo karazana fandrika ireo karazana provocation fandrangidangitana rehetra zay mbola ataon'ny olona aminay hitondra ady hitondra korotana angalara ny anjara voatendrinay hitondra blocage eo amin'ny fiainanay anodina ny ray ny anjara masoandrinay androany Jesosy foany sahady reny hozononay tsy ambiny reny tsy anakery tsy anapahifana tsy ananjara aminay nianaranao Jesosy nangatahako an'izany ireo karazana envoyé satanika rehetra zay teo amin'ny fiainanay hatramin'izay ireo karazana agent diabolika rehetrarehetra zay mitsetsitra ny herinay mandany ny fotoananay ireo mpangalatra mikita ny fiainanay sy ny anjara voatendrinay rehetra ny odoa teo fiainanay hatramin'izay androany mamaritra an'ireo sady mandidy anareo lasa miala fiainanay tsirairay avinareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy evanjelista mamotrika andreo karazana hery rehetra zay mangalatra ny fahazavanay ny voninahitran'Andriamanitra eo amin'ny fiainanay ny anjara voatendrinay ireo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy evanjelista mamotrika ireo karazana hery rehetra zay miasa ao ambadika andreny ary mamaritra andreo fanaratsy rehetra zay mitady hanandevo anay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy evanjelista mandidy amin'ny anaran'i Jesosy any famerenana amin'ny lona ny etoala sy ny destiny any tsirairay avy amin'izao fotoana izao nataiza natoaiza toerana nafanareo nangalatra an'izany na fotoana inona na hatramin'ny fotoana inona dia androany tolokony rany Jesosy mamafa an'ireny mamotika sy mandrava an'ireo karazana fiampangana sy ny antony rehetra dia mandidy amin'ny anaran'i Jesosy noho ny amin'ny rany Jesosy dia miverina amin'ny loany indray mikita ny fiainanay miverina amin'ny loany ny fahazavany sy ny famirapiratany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy evanjelista mitaka ny famerenana amin'ny loany restitution intégrale restitution effective restitution originale amin'ny anaran'i Jesosy ny mahasoandrom-piainanay ny kinta ny fiainanay ny anjara voatendretra tokony anay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy evanjelista ny potentiel anay rehetrarehetra mety misy une partie nalainareo ampiasainareo ny ambadimbadika ny chance anay androany mandidy amin'ny anaran'i Jesosy miverina amin'ny loany ny tsirairay avy araka ny zay nanaovan'Andriamanitra azy satria Andriamanitra tsara sady mpanao tsara dia tsara nanaovany anay androany miverina amin'ny loany zany amin'ny anaran'i Jesosy noho ny amin'ny rany Jesosy aoka ny rany Jesosy anajio mety efa voaloto
mety voaososy reny anjara voateny reny tsy fantatra tsozy zay nanaovan'ny olona an'ireny tany ambadibadika tany fa okan'izany ao Jesosy anadio an'ireny amin'izao fotoana izao dia nerinao hanomboka hiasa ao anatin'ireny iray satria ianao ny Andriamanitra miteny hoe hanandratra ny any amin'ny avo aoka ianao ny hanandratra ny kita fiainanay tsirairay avy indray any amin'ny avo manomboka izao ny anarany Jesosy aoka nerinao Andriamanitra ho hiasa afanay mandray ny anjara voatendry izay no manana ho anay tsirairay avy ihany koa afanay manome voninahitra anao noho ny amin'ny ranao Jesosy dia matoky izay fa afaka mirasete andreny indray afaka mamerina andreny amin'ny lohan indray ary androany aoka ny fahasoavanao sy ny herinao ny asa tsy anatinay dia noho ny fahasoavanao sy noho ny asandrao isy irereo sy izy ny tenao fa oka Jesosy ny fahasoavanao ny repositionne anay indray manomboka izao ny fahasoavanao ny amerina amin'ny loha ny famirapiratany kitany fiainanay tsirairay avy ny fahasoavanao Andriamanitra ny amerina anjara ny rehetra tokony anay ny fahasoavanao no ahafahanay mandray ny anjara voatendry rehetra efa ny manana ho anay amin'ny anaran'i Jesosy no fahasoavan'Andriamanitra no mameno anay tsirairay avy mamerina amin'ny loha ny rehetra indray amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy ny fahasoavan'Andriamanitra no mireposition anay tsirairay avy araka an'izay toerana tian'Andriamanitra nataiza longozy ny anjeranay dia tinompy fa tanana mahery sandrelinjitra no anasoran'Andriamanitra anay amin'ireny toerana ireny amin'izao fotoana izao ny fahasoavany no mireposition anay indray mankasitraka tompony amin'ny fahasoavanao ny amin'ny fitiavanao ny herinao izay miasa indray manangana ny tsirairay avy indray ianao amin'izao fotoana izao amin'ny anaran'i Jesosy ninonareo karazana aizina nadrakotra ny fiainana dia tinompy fa mazava izany miala sarina rehetra miala voaly rehetra fa mamirapiratra tahaka ny kintana mandrakizay torizma manomboka izao araka ny tenao hoe ny lala marina dia tahaka fipoaka ny andro maray izay mihamazava mandra-pitatao vonany andro dia tinompy fa tsisy aliko fiodinana izany tsisy aliko fiodinana izany satria mazava izay avy any aminao Jesosy mazava izay avy any aminao ary ianao ny efa hifidy anay ho fanazavana n'izao tontolo izao aoka ny herinao ny voninaitrao amirapiratra aminay amirapiratra mikita amin'ny fiainanay mba tena olona amin'ny voninahitra ny anaranao izay dia misaotra betsaka Jesosy ny amin'ny asa mahagaga izay ataonao ny fiainanay tsirairay avy misaotra ny amin'ny famerenana amin'ny loana misaotra ny amin'ny fahasoavanao sy ny famindramponao ny erisotro fanamasinao izay manavaka anay manangana anay indray manangana fiainam-panahinay indrindraindrindra mahatonga anay tsy ho varim-bary mahatonga anay tsy amevana ny fahavalo amotsika sy andravanay fa omeo ny herinao izay Jesosy ahatonga anay tena hitsanga ahatonga anay tena ho lehilahy mahery sy vehivavy mahery ary tsy hijanona izay tsy alaiky izay raha tsy miverina amin'ny loana ny fiainanay izay rehetra mahakasika anay amin'ny anaran'i Jesosy dia mba ho marina ny tena hoe homenatra sy angahia izay rehetra tezitra taminay satria ianao Jesosy no hamelatra latabatra anoloana eo mason'ny fahavalonay manomboka izao ianao no hamerina anjara ny rehetra tokony anay ny angatahako Jesosy dia hoe tehirizo ny fanoloana tena ny tsirairay avy tehirizo Jesosy ny fony tsirairay avy raha kofy amin'ny ranao ny fisainanay ny fieritreretanay fitadinay indrindra fihetsem-ponay sy finiavanay Jesosy any aparatoka eny raha kofy amin'ny ranao arovy amin'ireo karazana manipulation rehetrarehetra ny amin'ireo karazana influence rehetra ka fanamasinao ny hitarika anay andresy lahatra ny amin'ny asa tsara rehetra amin'ny fahalalana sy fahazavan-tsaina ary fahatakarana anay andehananay araka ny plananao manomboka androany dia misaotra Jesosy fa noho ny fahasoavanao dia tsy maintsy mahita ny voninahitry ny anaranao izay noho ny fahasoavanao dia tsy maintsy mianoka ny fahatsaranao izay noho ny fahasoavanao Andriamanitra dia misaotra fa ianao mamendrary ny rehetra tokony anay noho ny amin'ny anaranao Jesosy Kristy dia raisinay tompony ny saotra ny dera ny asa ambony indrindra fa ianao ilay Andriamanitra miasa tsisy masakana ianao Andriamanitra ny tompony zavatra rehetra ianao no hampiasa ny zavatra rehetra ahatanteraka ny famonjenanay
manjaka amin'ny fiainanay ianao. Ary raisy ny saotra sy ny tena ny hajaboa indrindra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy noho ny amin'ny ran'i Jesosy ny anaovana izany vavaka izany. Fa izay rehetra mpangalatra kosa dia tonononay tsy ambinina tsy hanakely tsy hanapahefana aminay intsony. Ireo izay rehetra nitapahanay tsy mitohy intsony ny fifandraisana ratsy rehetra. Ireo fanahy ratsy rehetra izay androanay tsy miverina intsony mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy. Ary faritra mandrakariva fanampamalifaty rehetra tsy hamalifaty aminay sy ny ankonanay fianakavianay namana mantsakaizanay dia izay rehetra mahakasika anay sy ny fanananay rehetra ny ara-panahy sy ny ara-nofinay indrindra fa ireo bienfaiteur-anay Jesosy. Ny fanananay rehetra na ny tsanan-tanàna ny anjara fiteny sy varim-bavaka rehetra tokony lesinay. Fakena tompony anisy fefy manodidina ny tsirairay avy. Ianao fiarovana avo anay. Dia matoky izay fa ny volon'elanao manarona anay ary tsisy loza anjoanay na aretina nakaiky ilainay. Fanomboka hifaly kosa izay ahita ny alehibe ny famonjena izay ataonao aminao. Ny alehibe ny fitiavanao. Dia misaotra indrindra ilaiko amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. 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 Misaotra ny tompontsika ny amin'ny fotoana androany izay nahafahantsika ny fampivavaka teto. Mankasitraka anao izay nanaraka ny vavaka nanaraka hatramin'ny farany. Mankasitraka ary hotahiana manokana ianao izay mavatra manaparitaka ny fandaharana, manaparitaka ny vavaka sy ny fampianarana mba ho fantarana ny fanjakan'Andriamanitra mba ho famonjena fanahy. Tena hotahiany tompo manokana ianao. Izay koa ny fandaharantsika androany mametraka veloma mahafinaritra ho antsika rehetra. Tahiany Jesosy daholo fiadanany tompo amintsika rehetra. Amin'ny manaraka indray.